Nahazo anarana en chat tamin'ny omaly alina teo ilay rivo-doza izay niforona aty amin'ny ranomasimbe indianina any amin'ny 2 kilometatra miala ny Moritsiraka ao La Réunion no misy ny foibeny tamin'ny 12 maraina teo raha ny vaovao nzarain'ny Météo France. Ity ny rivo-doza voalohany niforona ao anatin'izao vanim-potoana ny rivo-doza 4:24 zao mitondra tafio-drivotra hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora ary mikisaka mianatsimo atsimo andrefana amin'ny hafainganam-pandeha 2.20 kilometatra isan'ora ny diany. Raha ny vinavina ny Météo France dia hiena tsikelikely ny herin'ity rivo-doza ity manomboka amin'ny alakamisy izao. Tsy misy atahorana ny sy fiantraikany amin'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina ny fisiny. Alohan'ny andefasana ny didim-panjakana fampifaneranana ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana na mesie hodiniany eo anivony filakevitry ny gouvernemanta dia nandalo fankatoavana farany teo anatrehan'ireo tompon'andraikitra maro samihafa ity lalàn'ity androany alarobia. Nandritra izay no nanazavany Max Fontaine, ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy, fa betsaka ny tetikasa kanefa ny lalàna tsy niova. Aka izay no nahatonga ny fanavaozana. Raha rafitra ara tontolo iainana no tena ny bahan-toerana tamin'ny fanavaozana teo aloha dia nomena lanja kosa ny rafitra ara-tsosialy tamin'ity fanavaozana vaovao ity. Tokony nomena lanja foana amin'ireny tetikasa sy fampiasam-bola ireny maha-olona, ka raha misy olombelona voakasika izany dia mandray fepetra mifanaraka amin'izay ny tetikasa na ny mpampiasa vola. Mikasa ny hanorina toha-drano vaovao ao andekaleka ny orinasa Jirama mba hamoriana rano amin'ny fotoana ny haintany ka hisorohana ny tsy fahampian-drano any amin'ny toerana. Amin'izao fotoana izao dia ambany dia ambany ny rano amin'ny renirano ny vohitra vokany dia mila roa sisa no afaka mihodina. Nilaza ny tale Jeneral Lefitra misahana ny angovy eo anivon'ny Jirama Mandaniaina Nomena fa 3.3 metatra toratelo isan-tsegondra monja sisa ny tosiky ny rano misy ao atoerana ankehitriny raha toa 7.20 metatra toratelo no ilaina nodinana ireo milina 4 amin'ny herin'ny feno. Io no antony lehibe mahatonga ny fahatapahan-jiro matetika ao amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Mbola manana hatramin'ny rapitso alakamisy ny voamihera maleo tena misahana ny fifidianana andiniana ireo fampiakarana nataon'ireo manana fikasana irotsaka hovidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ka nilavy ny rafitra mpanaramaso sy mpiandraikitra ny atota taratasy filatsaka hovidiana na ny OVEC nroso avy hatrany tamin'ny fikirakirana sy fandiniana ireo fitarainana tonga teny anivon'izy ireo ny CENI ka efa mahatratra 20 ireo izay efa namoahana fanapa-kevitra raha voalazan'ny Soavandriamaritafika Papakateny. Aorian'ny fanapa-kevitry ny CENI dia mbola manana 7.20 ora ireo kandida hampiakarana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana raha toa ka misy tsy fahafaham-po. Afaka herinandro mahery kely eo no hiatrika ny lalao voalohany amin'ny Scorpion Gambiana ny Barea, lalao izay tafiditra ao amin'ny andro fahatelo ny fifanitsanana amin'ny fedina ny amboarany Afrika 2024 raha ny vaovao azo avy amin'ny komity mpanatanteraka ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra dia ny farany herinandro izao no hanainga ireo mpilalao ny ekipa pirenena Malagasy izay miainga avy eto Madagasikara miaraka amin'ny mpanazatra. Andrasana alohan'ny haingana izy ireo ihany koa ny lisitra ireo mpilalao izay natsoina hiatrika ireo lalao roa ionana amin'ny Gambia ny 1 Oktobra sy ny 4 Oktobra.